alahady fahafolo ny volana aogostra 2024 alahady fahavalo manaraka ny trinité alahady izay tondranam-bavaka ny KFTM eo anivony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na komity fanorenana ny tsangam-baton'ny martiora alahady iray volan'ny sampana sekoly alahady sy ny dorkasy eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe izay alahady mbola ibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe mifampahery ny mpino ka ny sampana sekoly alahady no hitarika ny fanompoam-pivavahana andeha ataontsika ny hira faneva fadioam-polo taona ny FJKM. ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo fa 2:20 ny 5 voalohany hatramin'ny 5 ary ao aoriana amin'ny famakiana ny salamo dia ny hira FFPM 7 andiny voalohany 2 fatelo ary 4 ka tsy mipetraka isika raha tsy vita mivavaka ho jerentsika ny salamo fa 2:20 ny andiny voalohany hatramin'ny 5
rehefa hitantsika zany dia rantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Salamo tonikira atao amin'ny andro sabata, tsara ny iteran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry afo indrindra, ary ambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitory folo sy amin'ny feon'ny donkanga, fampifalianao amin'ny nataonao ao Jehova o, ny asan'ny tananao no ibiko Jehova o, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Hira fafito. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo ny amin'ny zao tapakandro maraina zao, ny amin'ny fitahianao feno, ny amin'ny fahasoavanao narotsaka ao aminay, tsy navelanao atoritory tanatrano zay fa mbola nitao aminao hiditra n'izao trano masina anao izao indray, andre ny afatrao, andre ny teny izay tianao ambara aminay. Tompo, mandrotra fananao masina amin'izao fotoana zao, miasa fananao masina mba hiasa aminay tsirairay avy, aizanay mandray izay afatra avy aminao, kinay feno am-pelatananao zao fotoana izao, ho voninahitsy ny anaranao irery ihany. Tompo, misy ireo namanay izay mbola mikasa hamonjy izao fotoana izao, ianao na nafainganany dian'izy ireo mba ho toto-tsaoma tsara eto ihany. Misy ireo tsy afaka fangio amin'ny fahamasinanao izy ireny.
ianao mahalala mahasosany mahatsara ny tsirairay avy. Tompo, izany vavaka izany dia mbola ankininay ary ampiarahanay le vavaka nampianarinao manao fahisay manao hoe raha nay ao zany an-danitra ao mazina ny anaranao ho tonga any fanjakanao atao any sitraponinao ety atany tahaka ny an-danitra meo anay ny inana sy zaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izy meloka taminay ary aza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny fonay ahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika izay aloha avy 10 minitra ny sekoly alahady. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny mpampianatra sekoly alahady. Ataontsika ny hira fa 720 sy 700. Ny andininy voalohany. Vavaka isika. Raha io misaotra anao zahay fa mbola nomenao fotoana indray ankehitriny ahafahanay mianatra ny teninao. Fanay masonao hazavao ny sainay mba hatakaranay tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Androany sika hijery tantarana prahavavy roa nanana vahiny tonga tao an-tranony. Marta sy Maria no anaran'ilay prahavavy dia Jesosy ilay vahiny. Iza ny anaran'ilay prahavavy? Ary ilay vahiny? Eny. Indray andro tonga tao an-tranony Marta sy Maria Jesosy. Dia lasy Marta namoa varavarana dia nampidiriny tao an-trano i Jesosy. Rehefa tafiditra tao an-trano Jesosy dia nampianatra izy, ohatran'ny hoe mpampianatra sekoly alahady mampianatra zany. Inona no nataon'i Marta sy Maria? I Maria nipetraka tsara teo akaikin'i Jesosy izy dia nihaino tsara ny fampianarany. Fa Marta kosa lasa izy nanao raharaha tany an-dakozia, nahandro sakafo, nanasa vilia sy ny sisa. Rehefa afaka kelikely dia nanantona ny Jesosy i Marta. Jesosy, tsy mba havelanao manampy avy ny raha vaviko fa tena sahirana loatra anie za. Dia namaly Jesosy. Zao ataon'ny Maria izao no izy, mihaino tsara ny fampianarako izy. Izany hoe mety ve zany sa tsy mety ny nataon'i Marta? Nety sa tsy nety? Tsy nety ny nataony satria tsy mba nihaino an'i Jesosy izy fa lozany nanao raharaha tany an-dakozia. Fa na dia tsy nihaino an'i Jesosy azy Marta nefa dia nisy fihetsika tsara be nataony tany amin'ny voalohany indrindra. Inona izay? Nampiditra an'i Jesosy tao an-trano izy. Fa sika koa ne afaka mampiditra an'i Jesosy ao an-trano ohatran'ny Marta izany. Amin'ny fomba ahoana ary? Jesosy efa niakatra tany an-danitra, efa tsy eto amintsika intsony izy, fa saingy ny teniny sy ny fampianarany dia navelany teto amintsika. Hita ao anaty Baiboly izany. Izany hoe raha manana Baiboly izany tsika any an-trano dia mitovy amin'ny hoe mampiditra an'i Jesosy ao an-trano ihany. Iza manana Baiboly any an-trano? Tsisy. Tsika rehetra, izany hoe tsika rehetra zany samy efa napiditra an'i Jesosy
ao an-trano daholo fa saingy tsy ampy anefa izay fa mila miaino an' Jesoa ohatry ny Maria koa amin'ny fomba hoanandray ary no ahafahantsika miaino an' Jesoa. Raha mamaky baiboly tsika any an-trano dia mitovy amin'ny hoe miaino an' Jesoa ohatry ny Maria. Ka anontany ary iza ny vonona mamaky baiboly any an-trano? Raha tsy mamaky baiboly mantsy tsika fa lozantsika milalao foana maraina mandrapariva dia mitovy amin'izy, mitovy amin'ny Marta ihany. Ka iza ny vonona mamaky baiboly rehefa any an-trano? Tsy misy. Zao ary amin'ny herinandro raha pitso sy amin'ny herinandro rehefa maraina ny andro dia raisinareo ny baiboly dia raisina ny mofinaina dia makany amin'ny dada sy neny dia miteny hoe dada sy neny andaontsika mba hiaino an' Jesoa ohatry ny Maria koa dia hiaraka mamaky mofinaina. Andaontsika mba hiaino an' Jesoa ohatry ny Maria koa dia hiaraka mamaky mofinaina. Hoe ahoana le lazaina ny dada sy neny? Andaontsika hiaino an' Jesoa ohatry ny Maria koa dia hamaky mofinaina. Ilay tantara teo hita ao anatin'ny baibolintsika. Sokafiny eny baibolinareo hoe ao amin'ny Luka 10. Luka 10:7-30 hatramin'ny 2:70. Dia any an-trano nareo mamaky azy. Hivavaka isika. Jesoa misaotra anao zahay satria nampianarinao indray tamin'ity anio ity fa mila mamaky baiboly zahay isan'andro raha toa ka te hiaino anao satria ao anatin'ny soratra masina no miteny aminay ianao Jesoa. Dia ampio zahay, omeo hery zahay mba hazoto fa tsy ho kamokamo hamaky soratra masina. Dia amin'ny anaranao Jesoa no hivavahanay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hiaraka maky sy ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Daniela. Daniela 10:10 ka hatramin'ny 1:1. Daniela 10:10 ka hatramin'ny 1:1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy indray nanana endrik'olona nanendray koa dia nampahery ahy ka nanao hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra
fiadanana ny eo anao, mahereza, eny mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy, dia niahery aho ka nanao hoe, aoka hiteny anao tompoko, satria efa nampahery ahy. Dia hoy izy, moa fantatrao va ny haviako aty aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady andrianan'i Persia aho. Ary rehefa mivoaka aho, dia indro ho avy ny andrianan'i Grisy. Fa ambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina, nefa tsy misy miara-misikina amiko anohitr'ireo, afa-tsy Mikaela andrianana anareo. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariusa Mediana, dia nitsangana ampahery sy hanatanjaka azy aho. Amen. Epistily nosoratan'i Jakoba, toko 5, andininy 7 ka hatramin'ny 11. Jakoba, toko 5, andininy 7 ka hatramin'ny 11. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin'ny tany ka mahatra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mby akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonmonina rahalahy, fandrao elohina ianareo, indro mpitsara efa mitsangana eo alohan'ny varavarana. Ry rahalahyko, aoka mimpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo fianarana, ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra, efa renareo ny faharetan'ny Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy, fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Andeha isika hitsangana mamaky ny filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka toko 2, andininy 4 ka hatramin'ny 4. Lioka toko 2, andininy 4 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia milaza ny nifandiran'ny apôstôly ny amin'izay ho lehibe sy ny anatra nataon'i Jesosy tamin'izany. Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka aminareo dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe? Izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izao dia eo aminareo toy izay manompo. Ary anareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakapanahy na niatra tamiko. Koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny iraiko ahy, mba hihinana sy hisotro amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Ary hoy ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, Tompoko, vonina hanaraka anao aho na ao an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahiny 3 ho tsy mahalala ianao. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ivavaka sika tompoko, misaotra Jesosy eo no ny fitiavanao sy ny famindramponao
ka mbola nafahanay a namaky sy ny ai ny teninao. Ankehitriny ary raha hotoriana aminay izany teninao izany, dia mangataka ny fanahinao masina mba hirotsaka amin'ny mpanomponao izay hitory izany teny izany, ka tsy hanambara fa tsy ny sitraponao ane izy. Izany fanahy masinao izany koa no mbola hirinay indrindra mba hirotsaka aminay tsirairay avy, ka ahatonga anay ahatakatra izay tianao ambara aminay koa anio. Koa mitenena ary Tompo fa voninkiaino anao izay mpanomponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay no ivavahanay toy izany. Misaotra indrindra ka eo. Amen. Azo toerana ry havana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny soratra masina izay hotoriana amintsika amin'izao alahady maraina zao a dia ny epistily ho an'i Jakoba. Jakoba toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 110 izay efa novakiana tamintsika teo. Miresaka indrindra ny fiavian'ny Tompo izao soratra masina zao ary havana malala. Fantatsika tsara fa rehefa niala tetỳ an-tany Jesosy dia niteny izy hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary mbola hiverina indray a ary izay toerako dia hitoerina ry koa. Perikopantsika vao tamin'ny alahady a tany amin'ny Jaona toko 4:10 izany ry havana malala. Ka eto a dia miresaka ny fiavian'ny Tompo indray. Voalaza eto fa efa mbiankaiky zany a fiavian'ny Tompo zany. Ny fiandrasana miredareda velona ao anatin'ny mpino kristianina ry havana malala ity fiavian'ny Tompo ity. Ny olona rehetra kristianina dia samy manantena izany fiaviany zany Tompo zany avokoa. Fa ahoana ary no atao rehefa miandry zany fiavian'ny Tompo zany? Ahoana ny toetra tokony sy tsy maintsy ananantsika ampiandrasana zany fiavian'ny Tompo zany? Zava-dehibe anankiroa ry havana malala andeha ho jerentsika arak'izao perikopa voalatra ho antsika izao. Ny voalohany ry havana malala, ny mpino miandry ny fiavian'ny Tompo dia mitoetra amin'ny faharetana. Zany zany ny afatra voalohany ho antsika. Mitoetra amin'ny faharetana izy. Ny andininy 7 sy ny andininy 9 no ahitantsika zany. Raha sitraka nareo ndo hiarantsika mamaky ny andininy 7 sy ny 9. Nanaran'i Jesosy manao hoe ary amin'izany dia marita tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo, miandry ny vokatra avy amin'ny tany ka maharitra marita koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiankaiky ny fiavian'ny Tompo. Efa mbiankaiky ny fiavian'ny Tompo, mareta ianareo. Ny voambolana grika nadika hoe mareta eto ry havana malala hypomone.
izay midika hoe mijoro atranatrana, tsy mihetsika na dia eo anatrehany toejavatra manahirana azy, toy ny hoe fitsapana, fahoriana, mafya, dia tsy mihetsika fa mijoro atrana. Izany lay dika ny teny hoe mahareta eto ry havana malala. Ny mpino miatrika fitsapana, miatrika fahoriana mafy, miatrika fanenjena lalina no anoratany Jakoba zao epistily na afatra izao. Nampahery azy ireo izy mba hitoetra amin'ny faharetana, mba hijoro tsara ka tsy emotra na dia misedra olana aza eo amin'ny fanarana ny tompo, misedra zavatra sarotra aza amin'ny fiandrasan'ny fiavian'ny tompo. Oharina amin'ny mpiasa anankiray zany eto amin'izao soratra masina zao. Ny mpamboly na ny mpiasa tany rehefa mamboly dia miandra ampanantenana ny fiavian'ny ranonorana mba amando ny tany. Izany hoe ny mpiasa tany dia tsy manery ny fotoana hiaviany ranonorana, fa tsy maintsy miandry amin'ny fanantenana izy, izay orana avy amin'Andriamanitra, mba atonga ny vokatra amokatra tsara ary ijinjaina izany amin'ny fotoana zany. Midika zany fa ny olona miandry ny tompo manana fanantenana, manana finoana lalina, izany hoe tsy afa-misaraka mihitsy zany ny fiandrasana sy ny fanantenana ary ny finoana. Tsy afaka mandeha irery ny fiandrasana, fa misy fanantenana ao anatiny, misy finoana koa ao anatiny. Ary zany finoana sy fanantenana zany tsy hoe finoana mandalo na fanantenana miserana fotsiny, fa finoana maharitra fanantenana isanandro mandra-piavin'ny tompo. Izay lazaintsika amin'ilay teny hoe constance. I constance io ry havana malala état initialy mitovy amin'ny état final. Izany hoe tsy miovaova mihitsy na ao anatin'ny fotoana sarotra na ao anatin'ny fotoana manahirana aza dia mipetraka tsara ny fijoroana amin'izany fiavian'ny tompo zany. Izany hoe ny hafanampo tamin'ny voalohany dia mitovy ny hafanampo any farany ihany. Na dia mandalo zavatra sarotra ao anatiny, anelanela mpitoana ao dia tsy mba miova izy. Zany ny atao hoe maharitra ry havana malala. Ary ny matetika ny hita dia ny hoe anamfarany vao zay tena misy ventiny, izany faharetana zany. Oharintsika amina olona anankiray manao milimetra, dia ny olona anankiray manao milimetra rehefa anao zimina baka na BPC dia misy olona zany rehefa miazakazaka tena manao mafana fo be izy, ary rehefa nkekikeiky ny arrivé dia kale izy, malemy izy. Tsy mba toy zany eto, fa ny faharetana lazaina eto dia mitovy ny deparanao, ny hafanamponao voalohany niditra ny vavaka, ny hafanamponao voalohany dia nandray any Jesosy Kristy, tsy miovaova ary indrindra fa anamfarana, izay vao dia mandray vokatsoa ianao. Fa raha sanatria fa ao anatinao, anelanelanao dia misy fitsapana ka miova ianao dia azo heverina hoe ho zava-pona ihany zany. Arak'izany ry havana malala, ny kristianina miandry ny fahatongavan'ny tompo dia tsy maintsy miandry amin'ny faharetana mba azahoana ny fanantenana izay velona ao anaty. Ndeha ry havana malala, hiarantsika mamaky ny Hebreo 10, andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Ambady kely ao mahita zany Hebreo zany sika. Hebreo 10, andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Nanaran'i Jesosy manao hoe: fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo ilay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa afa kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy tarehitrehitra. Ary ny olona marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraka ny fanako. Fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana,
fanaman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry havako malala, miandry ny tompo zaho sy anao, mitoera amin'ny faharetana, mandra-pahatongava ny tompontsika. Tsy fiandrasana fotsiny amin'ny mipetrapetraka lazaina eto, fa fiandrasana miaraka amin'ny fahatokiana sy fanantenana. Miandra ny tompo amin'ny asa sy ny fanompoana isan-karazana ato anatin'ny fiangonana. Fa tsy miandry ny tompo amin'ny fahatorim-panahy akory. Tsy arovo fa raha miresaka ny teolôjiny Jakoba sika ry havana malala, dia ny zava-dehibe ao dia ny finoana dia tsy maintsy arahy ny asa. Voalaza amin'ny andininy amin'ny toko faharoa, andininy faha-enina amby roapolo, fa maty ny tena raha tsy misy asa, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy ny fanahy. No zany ary havana malala, ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo, dia kristianina miasa mandrakariva ho an'ny tompo mandra-pahaviny. Ny asa zay nomeny Jesosy Kristy atsika, ny asa zay nanirano Jesosy tsika tsirairay avy, dia ny hoe mandehana ianareo ka mitory filazantsara ana amin'ny olombelona rehetra. Izany ny afatra nomeny Jesosy tsika, ny mission napetraka Jesosy amintsika. Midika zany ry havana malala fa ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo, dia tsy olona mipetrapetraka fotsiny, fa olona manao asa fampandrosoana ny asan'Andriamanitra mandra-pahavin'ny tompo. Ataovy tsara ary ny asanao, ataovy tsara ary ny fanompoanao, tahaka ny mpamboly miasa dia manao ny anjarana araka izay tratrany, fa Andriamanitra kosa manome zany vokatra zany anaoriana. Ao anatin'ny fanaovana asan'Andriamanitra ry havana malala, dia mety ara ny fanenjena sika, mety miatrika fizahan-toetra sika, mety miatrika adin-tsaina, eny fa mety matahotra indraindray. Ireny olona regny nefa tsy natao andosirana an'Andriamanitra, tsy natao ampisaraka atsika amin'Andriamanitra, fa natao kosa anamafisana ny fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy, fa izy ilay miasa ao anatintsika, ka ninninona ny mandalo, ninninona miserana eo amin'ny fiainanao, dia vonina hiasa ao aminao izy, satria mampahery ny fanahy masina. Araka zany dia ny olona miandry ny tompo dia olona miasa tsara, olona manao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra. Arak'ilay teny malaza hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana, mba mifisaorana ho entire manambara ny fangatanareo amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko 4 andininy 5 atantsika zany. Tsarovo ry havana malala, fa anio alahady natokany fobe FJKM ho alahady ny martiora. Tadidia fa ny martiora dia niaritra fanendrena mafy, niaritra tamin'aina mihitsy aza zany fanendrena zany. Fa ny zavatra nafaly sy nafinaritra dia tsy niembotra izy ireo, fa niroso hatrany nanao ny asan'Andriamanitra, nandefitra noho ny amin'ny tompo, ary nivoaka ho mpandresy atana amin'ny farany. Zany toetra tahaka zany koa mila laintsika tahaka eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, dia mety misy zavatra mampanahirina atsika, mety misy fizahan-toetra toy ny nahazo an'i Joba ihany koa, dia nisy fizahan-toetra lalina niatra taminy, fa tsy mba nivadika tamin'Andriamanitra izy. Nanaraka tsara ny rafitra nataon'Andriamanitra, nanaraka tsara ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. No zany ary havana malala, izaho sy anao miandry ny tompo ihany koa, mety andalo zavatra mampanahirana eo amin'ny fiainantsika, fa mahareta trany mba anananao ilay satroboninahitry ny fiainana any amin'ny farany. Tsarovo fa ny olona miandry ny tompo dia olona maharitra, dia tsy maintsy mahazo fahasambarana any amin'ny farany. Araka ilay voalaza amin'ny andininy 12 amin'izao perikopantsika zao,
dia fahasambarana miandrany zany olona manana mpaharitana zany. Noho zany ny olona miandra ny faharitana dia tsy foana akory ny faharetana zay taonao, fa faharetana mitondra finoana, faharetana mitondra fanantenana mandra-pahatonga ny tompo. Ka andray satroboninahitra, andray ilay famindram-po sy atsaram-pon'Andriamanitra ianao ana amin'ny farana. Zay ny afatra voalohany ho antsika ry havana malala. Fa ny afatra faharoa dia ny hoe ny mpino miandry ny fiavian'ny tompo dia misoroka ny fimono mononana, misoroka ny fimono mononana. Andiny ny fahasivy indray no ahitantsika izany. Ndao indray iarahantsika mamaky zany ry havana malala. Andiny ny fahasivy amin'izao perikopa zao. Anaran'i Jesosy manao hoe aza mifampimonomonina rahalahy, fandrao ielona ianareo, ny mpitsara efa mitsangana eo alohan'ny varavarana. Ny fimonomononana ry havana malala dia saika ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Eny amin'izao tontolo izao atantsika fimonomononana. Eto amin'ny fiangonana ihany koa misy ihany zany fimonomononana zany. Amin'ny fianakaviana misy ihany zany fimonomononana zany. Amin'ny fiarahamonina eny amin'ny tokantrano aza dia misy ihany koa zany fimonomononana zany. Io fimonomononana io ry havana malala dia endrika anankiray maneho ny fifanoherana tsy mivantana na ankolaka ataon'ny olona iray na antokon'olona maromaro. Manambara fanakianana miafina ao anatiny ka miteraka fiheverana ratsy, mahatonga ny olona ho lasa hafahafa eo amin'ny sehatra misy azy. Manambara ihany koa ny fitarainana miafina na resaka ao ambadika izay miteraka fizarazarana ka manimba ny fifandraisana eo amin'ny fiara-miasa. Ny zanak'Isiraely fantatsika tsara fa nanao zany fimonomononana zany tamin'ny Mosesy sy Arona. Fimonomononana tamin'ny Mosesy sy Arona satria nisanohanana teo amin'ny zanak'Isiraely. Fimonomononana vokatra ny tsy fahafaham-po amin'ny zavatra hita maso, amin'ny zavatra ny tany. Ndao mantsy ry havana malala vakintsika zany soratra masina zany Exodosy toko 4:10. Andininy 1:10 sy 2:10. Exodosy toko 4:10. Andininy 1:10 sy ny andininy 2:10. Nanaran'i Jesoa manao hoe ary koa izy tamin'ny Mosesy motsy vatany Egypta no nentinao fataty anefitra izahay. Nahoana no nao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta. Tsy izao va ny teny lazaina aminao fony tany Egypta hoe oka izay avelao ihany izahay hanompo ny Egyptianina, fa leonay manompo ny Egyptianina toy izay fataty anefitra. Fimonomononana ry havana malala nataony reto zanak'Isiraely reto. Izany fimonomononana zany dia miteraka ady ao anatiny, miteraka fifanoherana eo amin'ny olona napetrak'Andriamanitra hitondra ny fiangonana. Ary zany indrindra no mahatonga an'ny apôstôly Jakoba eto mandrara mafia anyreto olona anoratany zao taratasy zao, satria ny mpino dia tsy mipetraka amin'izany toerana zany fifampimonomononana zany, fa tsy ankasitran'Andriamanitra izany toetra zany. Ary ny olona manao zany dia tsy maintsy hoelona arak'izay efa soratra eto. Dia nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Isiraely ihany koa ry havana malala, any amin'ny Nomery toko 4:10 indray jerentsika. Nomery toko 4:10 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:30. Nomeria toko 4:10 andininy 7:20
ka hatramin'ny andininy 17. Nanaran'i Jesosy manao hoe mandra-pahoviana no mbola andeferoko amin'izao fiangonana ratsy monomonina amiko zao. Efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israela izay imonomonona amiko. Lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehova dia araka ny lazainareo teo anatreko ho ataoko aminareo. Ety amin'ity fihevitra ity no ariana rehetra voalamina araka ny nanisana ary. Amen. Ao anatin'izany ry havana malala, ny olona zatra mimonomonina, ny olona zatra manan-kena faharatsiana dia ho elon'Andriamanitra. Mampiseho zany ry havana malala fa ny fimonomononana dia marika ny fifanoherana ny fitarian'Andriamanitra. Fa hoy ny soratra masina, aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasana teo amin'ireo izay matiny mpandringana. Korintianina 1:10. Ry havako malala, mpino kristianina izaho sy ianao, miandry ny fahatongavan'ny Tompo, tandremo ny fimonomononana eo amin'ny fiara-miasa aminao. Mety misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny sehatra misy anao, tsy natao ampisaraka nefa ireny, fa natao ampiray ry havana malala. Mety ho voasarika hifanometsina sy hifampitsara ny olona isika rehefa tafiditra ao anatin'izany fimonomononana zany. Tadidio anefa fa miandra ny Tompo isika, tsy ilaina ny mifandravarava, fa ny fotoana fiandrasan'ny Tompo dia fotoana fanaovana firaisan-kina, fotoana fanaovana fifankatiavana mba hahatonga ny Tompo andray atsika araka izay fitiavantsika ny asan'Andriamanitra zay. Noho zany ny andrasana amintsika kristianina dia firaisan-kina. Ny andrasana amintsika kristianina dia ny fitiavana. Ireny no mariky ny fiandrasana marina ao anatintsika. Ny fiandrasana marina dia vokatry ny fitiavana, vokatry ny finoana, vokatry ny fananana fanantenana. Izany no ankasitran'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva fa ao anatin'ny vanim-potoana farany sika zao na hoe eskatolojia ry havana malala. Ny fotoana fanararaotana anatrarana ny tanjona izay ho anan-danitra. Aoka ianao ary tsy monomonina, tsy petraka amin'ny toeran'olona mpana ratsy mandrakariva eo anatreny mpitarika. Aza vela hiamafy ao anatinao ny fihetsika feno fitsikirana, feno fitarenana lava izay miteraka fisarambazana eo amin'ny mpiara-miasa. Raha tena miandry marina ny Tompo sika dia tsy variana amin'ny fifanoherana lava misy eo amin'ny fiangonana, misy eo amin'ny sehatra misy atsika, fa mikatsaka ny ampandroso mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ilay tenin'ny Paoly apôstôly malaza hoe fa raha fatra-paniry ny zava-panahy ianareo dia ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ho avy ny Tompo ry havana malala, ary ho avy tsisy mahafantatra zany fa ao anatin'ny fiandrasana antsika eo. Ambara-pahatonga ny Tompo ary meteza izaho sy ianao mba andeha amin'ny toetra mendrika eo amin'ny asa izay napetrak'Andriamanitra aminao. Manana anjara toerany tsirairay avy isika, ao ny dekona, ao ny mpitandrina, ao ny mpampianatra ny sekolalahady, ao ny sekolalahady sampana rehetrarehetra, dia misy anjara napetrak'Andriamanitra aminao. Ataovy tsara ny asa, fa aza variana manome tsikera ho an'ny olona hafa. Ianao tariana io indraindray mety tsy mifanaraka aminao izay tarian'ilay olona mpitarika, fa tsarovy fa natao hanompo sika araka ny voalazan'ny filazantsara teo. Natao hanompo sika ka noho izany
ny manompo dia manao asa mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Amin'ity volana ty sika dia antsoina ifampahiry fa tsy ifamela akory, fa dio araka zany ary havana malala ny manao fimonomononana fa tsy ankasitran'andriamanitra. Tsy tokony anina toetsaina tiany tsara olona sika, fa zany fitsarana zany a tsy anjarantsika olombelona fa an'andriamanitra ny fitsarana. Dia izy ihany no tompony fahefana amin'izany fitsarana zany. Tsy natao hifampitsara araka zany sika, fa natao a hifanome torohevitra ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Le havana malala mahireza ary sika ao anatin'ny famakovakena zao herinandro avy zao. Miena afatra anakoroindray tsika amin'ity herinandro ty ry havana malala. Dia ny afatra voalohany a miandro ny tompo zaho sy anao, mitoera amin'ny faharetana trano, ka manaova tsara ny asan'Andriamanitra izay napetrana aminao, fa zany ihany no hitakian'Andriamanitra aminao amin'ny farany. Ny afatra faharoa dia misy roa ny fimonomononana, mety misy tsy fitoven-kevitra eo anatreny mpiara-miasa aminao, dia meteza hifananatra, meteza hifanitsy araka izay sitrapon'Andriamanitra, fa tsy sanatry kora hifanohitra ka hiteraka fisarambazana sy ady eo anatreny mpiara-miasa zany. Ho an'ny tompony voninahitra, ho antsika ny fahasoavany sy ny fiadanana. Amen.
dia isika iombona amin'ny vavaka fifonana manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika dia hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izay ny amin'ny sitraponao izay nambaranao taminay tamin'ny alalan'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Fa nambaranao taminay fa ny mpino miandry fiavianao Andriamanitra, miandry fiavianao Jesosy Kristy dia mitoetra amin'ny faharetana, na dia misedra zavatsarotra izahay dia taminao hanana izany faharetana izany. Satria ny fiainanay tokoa amin'ny fiandrasana anao Jesosy Kristy dia maro ny zavatra mifamahofaho mety tsy hahatonga anay ho amin'izany faharetana izany, kanefa ianao dia manome hafatra ho anay tsirairay avy tamin'ny alalan'ny teninao fa mila manana faharetana izay mandra-piavinao Jesosy Kristy. Nambaranao taminay ihany koa dia ny mpino miandry ny fiavianao dia misoroko ny amin'ny fimonomononana izay marika ny fitarenana ankinafina ka mety hiteraka toe-tsaina tsy araka ny sitraponao ary fanomezan-tsiny ho amin'izay ataon'ireo mety mpitarika anay eo anivon'ny fiangonana na izay sam'izay ao anatin'ny sampana. Misaotra anao tompony amin'izany afatra nomenao anay izany. Ankehitriny izahay manoloana ny afatrao izany dia mahatsaro tsy tanteraka mandrakariva teo anatrehan'izany sitraponao, tsy manana faharetana izahay. Rehefa misy zavatsarotra midona eo amin'ny fiainanay dia miala aminao Andriamanitra izahay ary mitady famonjena ankafa na dia mety tsy hitondra famonjena ho anay azy zany, ary na dia mitondra azy fa mety famonjena vetivety ka tsy maharitra, any ka mbola ratsy ihany ny afarana rehefa avy eo. Kanefa ny teninao manambara aminay izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, dia mamindrafo aminay mamelany elokay. Ary tamin'ny fimonomononana izay nataonay na fimonomononana nataonay taminao Andriamanitra azy zany, fa mety amin'ny alalan'ny vavakay mety izay eritreretinay tsy mivaly araka izay tianay dia ny monomonona ary mitarika amin'ny fanomezan-tsiny anao izahay. Ary mety fimonomonona amin'ireo mitarika anay sy amin'ny ray aman-dreninay eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sampana. Tompo, izany tsy fahatanterahanay izany dia hifonanay aminao, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Fa manome toky anao kosa izahay manomboka amin'ity andro anio ity dia ho olona hitoetra amin'ny faharetana, amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, ary hiala amin'ny fimonomana izay nataonay teo aloha. Dia matoky izahay fa anao Jesosy Kristy dia mamindra fotsy mameloko anay, tsy tonga hiantso ny mariny fampanota amin'ny bebaka. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
riavana malalana Andriamanitra vavahantsika dia Andriamanitra mpamindra fotsy mpamela elo koreso amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka omeny tompo atsika aoka hitsangana isika handray izany famelan-keloka izany. Hoy ny tompo, izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy tsaroviko ny fahotanao. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voavavelan'ny elokareo noho ny anaran'ny masina, mideran'ny tompo. Amen. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fikany fanainy. Amen. Ny hira fafito amin'ny telopolo sy telonjato ny bolana sy faharoa no ataontsika. Isika riavana iombana amin'ny vavaka fangatahana izao. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ray be fitiavana sy mpamindra fo ianao, ko ankehitriny izay manatona anao, mitondra ny fangatahanay aminao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ireo tsy salama, mba hanatsoranao ny tananao, izay tana mahery ka hanasitrana azy ireo. Ninonino tompo ny aretina bisy amin'izy ireo? Anao Andriamanitra mahalala,
ka dia anafoana ny loha ranonaretina izay mitondra fanaintainana, tsy mitondra fifaliana sy ny fiadanana ho an'ny olonao. Ome hery sy toky ao anaty, arampio ireo mpitsabo sy mpikarakara mba ho fitaovana famonjena sy fanasitranana ho azy ireo. Izany na ny amin'ny toby, na ny amin'ny hôpitaly, na ny amin'ny toerana maro samihafa misy azy ireo, dia anao Andriamanitra hijery, hitondra famonjena ho azy ireo ka hanasitrana ny aretina. Mivavaka Tompo izay ho amin'ny firenenay sy ny mpitondra, tario amin'ny fahendrena sy amin'ny fahamarinana izy ireo. Aseho azy ny lalana ny amin'ny fahamarinana sy ny rariny, araka ny fitsipika ao, ary ampahirato ny masony, ka mba hijery anao Andriamanitra mba hananany saina, matahotra anao Andriamanitra ka ho tia ny vahoaka malagasy sy ny firenena ka hitady tombotsoa ampandrosoana izany firenena izany. Vavaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra Tompo, izay ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fijaliana, mamondrafo. Miaina ao anatin'ny fahantrana, tsy manan-kohanina, tsy manan-kialofana, very fanantenana. Ampio ireo tompona andraikitra eto anivon'ny firenena, mba ho fitaovana hanampy azy ireo amin'ny fomba azo tanterahana sy feno fitiavana. Mivavaka Tompo izay. Ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, sy ireo mpitandrina rehetra anivon'ny sahan'ny FJKM, tsy njova amin'ny fitiavanao ny fiangonanao, tsy njova amin'ny fitiavanao ireo mpiasanao, izay nanolo tena ho anao anatanteraka izany asa fitoriana filazantsara izany. Omeo faharetana, herim-po ary fanahy masina mba hahafahany manompo anao ankatony teninao. Entinay ambavaka manokany amin'ny ity volana ity, izay anatanterahana ny synode lehibe izay atao any Fort Dauphin. Ianao Andriamanitra ne noaka ahatanteraka sy alavorary izany fivoriana izany, ary indrindra efa misy ny eo an-dalana mankany amin'izao fotoana izao. Tompo, aroso sy tantano ho tonga soamantsara any amin'ny toerana ka mba hahatanteraka izany fiatrehana ny fivoriana izany. Eny ihany koa izay mbola hikasa ho any, indrindra fa ao anaty izany ny mpitandrina eto amin'ny sapely militaire ampahibe, izy mivady dia hanatanteraka izany, hanatrika izany fivoriana izany. Tompo, Andriamanitra ny fiarovana amin'ny loza rehetra ianao, dia hiaro, tsy hatafitona, tsy ho solafaka, fa ho tonga soamantsara any an-toerana ary ahefa izay rehetra didy sy andraikitra ho tanterahana any amin'izany toerana izany. Ry Tompo Andriamanitra eo, izay rehetra mety tsy fandriam-pahalemana ny eny an-dalana, dia fongaro, tsy hisy ka hanelingelina ny dian'izy ireo. Andriamanitra Tomponay eo, ianao ihany koa ametraka ny olona izay efa nofidinao ho hitantana anatin'ny efa taona manaraka ny amin'ny fiangonanao. Dia aoka Tompo, izay sitraponao ho tanteraka mandritra izany fivoriana izany. Ary fongaro tsy hisy izay tetiky izay ratsy hitady tsabaka amin'izany fivoriana masina izay atrehiny izany, mba hitombonay vahoakanao Andriamanitra amin'ny fifaliana, anam-piadanana. Ary ireo izay anao fitaovana ny amin'ny fiangonanao, amin'izay fitiavantena, Tompo, dia esory raha sitraka ao izany. Inonay fa sitraka ao izany
satria tsy tianao ny fiangonanao ho feno faharatsiana fa ho feno fahatsarana, satria ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Dia matoky ianao zahay fa izay rehetra hitady hanimba ny fiainam-piangonana dia isoronao tsy ho tafiditra ho isan'ny mpitantana, fa izay araka ny sitraponao hitondra fahasoavana ho an'ny vahoakanao rehetra. Tondram-bavaka manokana tsaronay am-bavaka Tompo, ny amin'ny mpanomponao izay nahatratra ny 100 taona amin'ity andro anio ity. Andriamanitra ianao ny tantana azy dia isaorana anao izany noho ny fahasoavanao. Ankehitriny izy matsaro mandrakariva anao Andriamanitra izay tompony izany fahasoavana izany, koa tehirizo ambany fitahinao sy fitantananao, ary ireo ankohonany sy ny taranany dia hita fanambinanao hatrany. Andriamanitra tia azy ianao, Andriamanitra mahatanteraka ny fitahina mananambiampy ho an'izany mpanomponao izany. Koa apetraka ampelantananao ny fiainan'Andray manontolo ka hanjakan'ny fiadanana sy fifaliana ao aminao Jesosy Kristy. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aoka ry isika ry havana hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekam-ponoana kristianina izay hiarantsika miombona amin'ny fiangonana masina manera zao tontolo zao dia ny fanekam-ponoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony atombotsika izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina, naterika ny Maria Virginie, nijanona raha nanampy Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina amin'ny tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetrika eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana zao tontolo zao, ny fiombon'olona masina, ny famelan-kelo, fitsangana ny tenan'ny maty, ary ny fiainana mandrika izay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Misy fiara Kia Grionia dia misokatra ny varavaran'le fiara mba jerena. Misy ireo vatsika reto manolotra an'izany ao amin'ny sakramentan'ny batisa 812 andininy voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra an'izany ianao amin'ny sakramentany batisa. Hoenontsika ny tenin'ny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo: efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary io mizaha momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy taranako mandimby anao aho, ary anao kosa dia ho zanako.
fa hainareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisy ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ka hovalinareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ompanompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra? Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ny zaza io ny fitaizana rehetra araky ny falazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao, hanekeny ny Jesosy ho tompo ahazo hery izy ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezaka ka tonga azy ho mpanefana samin'ny tompo? Mandre ianareo Andriamanitra ao ka nareo todikana amin'ny fiangonana na mafy ampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanantanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe izao, izao fahazavana-dehibe raisy avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba azony hery andavany asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny hitaona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ekenanay hahatanteranay izany. Amen. Mangataka antsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina 720 na andininy faharoa sy ny fahatelo. Andriamanitra raitsy to tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrikariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Ko amin'ny talao aminao izahay ray eo manatrehanay. Aoka ny fananao masina nome hery ny asa tanteranay ito ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelomelona ny zavaboary ty ary manatsa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy. Ity zaza atao batisa ity ane. Ho varay mandrika izay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy
ary nypiraisendroka aminy no ny asany fananao masina mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotranao izahay ry tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny ireto, miombonayna amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity hoe eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampeon'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Rary John Stesi Tina. Rary John Stesi Tina. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka azo matahotra, efa niantso ny anaranao efa nanavotra anao ianao. Iny ty zao zaza zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Nira voalahatra ny soratsika ny Tompo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia mbola ho ampitomboina aminareo rehetra ny heriavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy indray vaovao iray izao marain'izao, vaovao avy any ivelany. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodam-paritany Ambalavahotsian'ny Paris, fitandremana na sandratrony. Ho an'ny mpitaratra sy ny biraon'ny fiangonana kristianina rehetra sampana velona eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy. Fisaorana sy fankasitrahana, manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo ry havana. Ny mpitandrina sy ny birao amin'ny fitandremana na sandratrony dia faly maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo
tamin'ny fandefasana piatafika ny toro vilasantsara taty aminay ny 7 hatramin'ny 20 jolay 2024 isaorana nareo ny fanohanana rehetra nentinareo tamin'ny alalan'ny fitaovana samihafa toy ny boky fitafiana kilalao ary baiboly sy ny filasantsara izay azonay nozaraina tamin'ireo kristianina tokony omeny izany eto amin'ny fitandremana tsy voavalinay izany fa Andriamanitra manakare-pahasoavana no angatahanay androtsaka ny fitahiny aminareo misaotra ihany koa tamin'ny fanotronanareo ny fanokanana mpitandrina teto aminay tamin'ny fotoan'io ka nanehoanareo ny mahiray antsika ao amin'ny Kristy samotain'Andriamanitra ary havana ary manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo manao sininy mpitandrina sy ny solotenan'ny biraon'ny fitandremana fiangonana loterana malagasy kristianina tanora mainto milady hira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa salamo fa 400 ny andininy 730 ho an'ny antoko-pihira tany ketsa ampahibe ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana ho fankalazana ny aladiny kate mainto milaly dia fifaliana anay ny manasanareo amin'ny antsapanahy izay totosainay ny alady 10 aogositra 2024 tolakandro manomboka amin'ny 2 rasasany eto amin'ny FLM Ambatofinaki ireny indrindra nitondranareo hira telo amin'izany ho fiderana sy fankalazantsika miaraka an'Andriamanitra ko manantena ny fanotronanareo sy ny fitondranareo ambavaka izany fotoan-dehibe izany ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra amin'ny anjara asa fanompoana iantsoroantsika manao soni ny filoha ny mpitondra ny fitandremana fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synodam-paritany Ambatondrazaka vaovao fitandremana ziona fanantenana Ambalabako ho an'ny fiangonana chapelle militaire Ampahibe sy ny sampana vondrona fototra laika fanasana ry havana ho aminareo any fiadanan'ny Tompo mba ho iray ihany izy rehetra filasantsara Jesosy Kristy araka anjaona toko 17 ny andininy 220 na dia maro ara dia tena iray tokoa isika koa izany mahatonga anay tsy salasala hitady fiarah-miasa aminareo ao anatin'ny fanomanana ny taonjobily ny mpitandrina izao noho izany dia manasanareo mba tonga hiara-mivavaka aminay ny sabotsy 13 aogositra sy alahady 14 aogositra fa nitavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy ny fotoana dia toy izao ny sabotsy 13 aogositra takariva dia mangataka anareo anao seho fanentanana ny alahady 14 aogositra fiaraha-mankalazan'Andriamanitra sy toriteny ankira manantena ny fahatongavanareo fa ny adidy ho vita ny asan'Andriamanitra ho voatoana manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo manao soni ny mpitandrina vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady anio amin'ny rola tolakandro ny fiangana eto am-piangonana ho an'ireo ankizy ao amin'ny rantsana tany ketsa izay andeha hamonjy ny atsapanahy eny Ambatofinaki mitoy hatrany ihany koa ny fampianarana faobe isaky ny alahady amin'ny 7 maraina misy ihany koa ny varotra hanimasaka izay karakarain'ny sampana sekoly alahady koa asaina ny fiangonana manontolo rehefa miravana fiangonana mba handray anjara amin'izany avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ny tafika masina dia ho tanterahana ny 4 ambinifolo 5 ambinifolo 4 ambinifolo 7 ambinifolo aogositra 2024 ho avy izao ny fandraisana anjara dia 35,000 ariary ireo izay mbola tsy nisoratra anarana dia afaka manalateraka izany rehefa mirava izao fotoana izao ny fiangana eto am-piangonana kosa dia ny 4 ambinifolo aogositra amin'ny 7 maraina manantena ny fahatongavantsika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra rakim-pisaorana isaorako ny Tompo noho ny nahatratrarako ny 100 taona androany asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 2 ary noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola naharitra mandrak'androany aho rakim-pisaorana tononona ho an'ny révérend Rakotsafy Mikael pasteur Franck Totsaina pasteur Rakotsafy Ladio ho an'ny sampana VFL ary ho an'ny fiangonana mangataka vavaka dia toy izay indray ry havana voaray androany voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany mbola misy ny varotra tantely ao amin'ny bro fanohanantsika ireo namantsika avy amin'ny sodabaritany Bemara na any Ambatomainty sy Antsalova zany
misy ny conférence lehibe arahana amin'ny docteur Nivo avy any Suisse, sady psychiatre izy zany, psychologue, psychothérapeute zany dia ho avy eto amintsika zany izy amin'ny 14 Aogositra eto amintsika Morora sasany, emprise psychologique zay no azavaina eo momba ny geja mantsaina rehetra zay mangeja anao avy ao velana avy ao anatiny fahazaran-dratsy addiction izy nareo na ny momba ny ara-tsaina zany ny ara-panahy eko zany ny fahazarana maro samihafa hatramin'ny toetsaina sectarisme zany horisanao avokoa ahoana ny fiantombohany ahoana ny fiantraikany ahoana ny fiafara amin'ny olona raha tsy voatsabo ary raha tsabony izy ahoana ny fomba atao hitsabona azy ho azavaina eo zany amintsika amin'ny jereny fandaharam-potoananareo 20 Aogositra amin'ny roa sasany raha ny mpitandrina zany amin'ny lafin'ny théologique sy ny science sociale ndray zany ny mpitandrina no miara-miasa aminy amin'izay dia manasa antsika rehetra zany setela fitela pikaroka satria olona scientifique no avy eo amin'ny fijeriny dia ny mpitandrina mitondra ny fijeriny amin'ny théologie no avy eo dia asaina zany isika rehetra zany ho amin'izay sady atombotsika tsikelikely izy io amin'le école des parents na sekoly-ndray aman-dreny azotsika mitaiza tsara amin'ny tanànatsika dia izay mahatsara antsika ho tonga amin'io zany izahana misy fitaizana foana ho an'ny rehetra zany ety amin'ny fiangonana amin'ny hoe sekoly-ndray aman-dreny zany. Mamangy antsika eto ny mpitandrina amin'ny rahalahy mangataka azy ireo hiakatra aty fa elaela tsy hita koa zany tandrina iray ny tokoravo tonga eo mianakavy sy mpitandrina Razakaria Masinjara mba mangataka anareo hiakatra da raha misy fizarana fo atanareo amin'ny fiangonana dia mena fitenenana ianareo. Zero Dorcas nga man tena mahafantatra tsara ny pasteur Tokoravo ino moa le hira ino vehivavy tena izy omena fitenenina nareo mirahalahy fandimby raha misy ny zavatra resanareo ny fiangonana. Eny ary miarabantsika amin'ny ran'ny tompo natratra indray ary ny mifampiona mifamangy tahaka izao Andriamanitra ry ny voninahitra ny hafahana mandray ny fitenenana ary misaotra ihany koa ny mpitandrina sy ny birao rehetra ny kristiana tsy ankanavaka amin'ny fandraisana anay ny hafahana mifampizara vaovao dia tsy inona fa miresaka fitondram-piangonana ihany ny aumônerie militaire tsy rony mandidy dia mankasitraka antsika fiangonana ny amin'ny afitsidiana sy ny tafika masina izay natao tany ny nina mihitsy moa zany hoe rehefa tonga ny famangina tahaka izao zay vao manao ny teny fisaorana fa ny faharoa ihany koa fangatahana fiaraha-miasa sahady ry havana satria mikasa zany izahay ny anangana ny chapelle militaire eo amin'ny renivohitry ny tsiroany mandidy dia mangataka fiaraha-miasa efa enony ireo sampana tonga nanao ny tafika masina tany moa zany efa nanaiky ihany koa ireo tompona ndraikitra misahana ny aumônerie dia izay no angatahana fiaraha-masy amintsika dia mananteny izay pasteur manantena ny birao rehetra manantena ny fikambanany diakonasolona ny kristiany tsy ankanavaka ny amin'izay ahafahana mifanohana ao anatin'izany misaotra tompoko ho azy ny voninahitra amen. Mba manana ry havana ny fiarabana izay nentiny zoko teo miarabantsika rehetrarehetra tafahoana somatsara faly mifankahita amin'ny mpianaka amin'ny finoana eto amin'ity fitaizam-panahy protestanta ho an'ny foloandahy ampahibe ity fanamafisana ry havako amin'ny fisaorana izay efa nitanterahan'ny fitandremana teo ny amin'ny fitoriana filazany tsara lehibe izay nitanterahany tsika avy aty amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny foloalinday tany amin'iny district Nambalavao fitandremana izay misy anainy tena zava-dehibe ny ezaka izay nataontsika tonga tany satria araka ny efa nambarako teo tamin'ny
zay fotoan'izay hoe mahafinaritra ny any ary dia nahitan'izany fifaliana zany tokoa reo rehetra zay tonga tany a dia mankasitraka be dehibe ry havako any amin'izay rehetra zay misaotra ny amin'ny fanotronana tamin'ilay fotoadehibea izay natrehana ihany koa ny amin'ny fanokananay anay ompitandrina FJKM dia mirarosoa mankasitraka indrindra pasteur mankasitraka ny neny ihany koa indrindra fa ny biraon'ny fitandremana tamin'ny fandaminana rehetra dia mandalo eto zahay amin'tian'io ty ry havako mahatsiaro ny fiarahantsika teto tamin'izany fotoan'izany ary dia manaritra mba mitsidika kely amin'izao fialan-tsasatra zay tanterahanay mandritra nyty volana aogositra ity zao dia mirary soa ho an'ny mpianakavy finoana rehetra amin'ny fanomponany tompo araka nambara teo dia mba samy anam-paharetana ary tsy fampimonmonina tainy tompo. Misaotra indrindra dia mirary soanareo hatrany ny fiangonana afaka monjo toerana ianareo. Ny raha riva isika miaraka amin'ny VFL misy famelabelaran-kevitra raha riva kristianina miatrika ny omamiadana iarahana amin'ny dokotera Ramandry Arsoa Voary oncologue médical dia asaintsika amin'izany lafiny ara-pahasalamana zany amin'ny ora sasany zany eto amin'ny fiangonana dia manasa antsika rehetra zany. Iroso amin'ny fahaloratena amin'ny alalan'ny rakitra isika eo ny iravolahatra raha tsy eo ny antokopira eo ny dekona andamina antsika amin'izany mitohy hatrany ny fianarana sekolala dia fa ny ny fanahy tsy mba vakansy fa raha manao vakansy tsy miverina sao dia hoe manao vakansy any Majengana taka izany dia tsy mandeha mpiangonana rehefa any mamonjy fiangonana rehefa manao vakansy any.
antsika ny hira mialosy aorenitsodrano amaranantsika ny fotoana. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Kristy mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy hatanteraka nareo amin'ny tsara rehetra, hiasa ny tsara rehetra ao amin'ny sitrapona anatinareo. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray fampiraisany any amin'ny fanamasina hitantana anao, n'aiza n'aiza alehanao. Amen. Ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy eto ny sapana tanora amin'ny ampahany betsaka fa fivorian'ny mbeny soadaparitany ny 10 pointy fotoana fanaovana didy zao. Vitany zareo dia mandrendray ny sapatia any Vatomandry, zay moa vitany any Sampatia dia mandrendray ny VFL any Ambatondrazaka dia mitondra mbavaka amin'ireo zanantsika hatrany isika.